Indray izay tompoko lasy tompoko vavy amin'ny alalan'ity fandaharana baiboly resokavako ity ary dia mirary soa indrindra ho antsika rehetra ny tokantrano any ny fiadanan'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy tokantrano ao. Ny 20 ny volana aprily teo dia nisy ny valandresaka izay nanasana ny mpanao gazety nandininy indrindra ireo tsara ho fantatra mahakasika ny tsenam-boky izay tanterahan'ny fikambanana mampihety baiboly malagasy. Izay dindinika izay no ndeha hoarahantsika amin'ity maraina ity anasana antsika tsirairay avy any tokantrano any dia manantena indrindra izay fa ahitanao soa sy fahombiazana ny fanarahanao ity fandaharana ity. Manandrapeo samy midera anandriamanitra reo mpanakanto samy matsiaro anandriamanitra naona tokony tsy ilaina ry zao zavatra risy tamasoretry zao nomenaja sy ny volina itrizay tena mendrika azy sara kokoa ny fozay mino azy eo koa ny vava efa nanaky azy no miara-midera azo eriana avy fiderana ihany fiderana trany no eo ambavana manandrapeo samy midera anandriamanitra reo mpanakanto samy matsiaro anandriamanitra naona tokony tsy ilaina ry zao zavatra risy tamasoretry zao nomenaja sy ny volina itrizay tena mendrika azy sara kokoa ny fozay mino azy eo koa ny vava efa nanaky azy no miara-midera azo eriana avy fiderana ihany fiderana trany no eo ambavana. Zanam-pandaharana anoloran'ny fikambanana mampihety baiboly ianao fa nadiadiana sy fampafantarana ireo asa fampielezana baiboly eto Madagasikara. Ny marina tamin'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety ny fanokafana ny tsenam-boky 13 izay niarahan'ny fikambanana mampihety baiboly sy ny AEDIM mikarakara niaraka tamin'ny mpanoratra sy ny mpamokatra boky. Ny lohahevitra napetraka moa dia ny hoe ny boky andry iankina ny teny malagasy. Ny fanandrify indrindra tamin'ny 70 taona nandraketana an-tsoratra ny teny malagasy amin'ny teny latinina izao hetsika izao ka niarahana tamin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka. Fa inona no antony nanaovana izao tsenam-boky izao? Boky no anisan'ny tahirin-kevitra tranainy indrindra maneran-tany izay tahirin-kevitra mirakitra amin'ireo haren-tsaina mirakitra amin'ireo fitezana maro samihafa ary indrindra mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ny boky no hany tokana ahafahana mitaiza manabe manitsy manoro lalana ary mitahiry koa nefany ireo haren-tsaina sy hevitra tiana hitezana saina-beazana ny olo-pirenena volombanina na dia misy aza ny ahitao izay tena hiazaka sahan'ny be sy ny maro ankehitriny izay tsy azotsika ivirana radio koa moa dia azo lazaina fa tena mbola manana ny zavatoera ny boky zay vokatra atotry ny fikambanana mampihety baiboly manokana ty vokatra anankiray vaovao hoe baiboly henoy heritaona bietsoroa. Izy ity dia natao indrindrindrindra mba mampiasantsika izay mikirakira ny solosaina ampiasan'ny solosaina amin'ny
tokantrano misy atsika any amin'ny toeram-piasana sy amin'ny sehatra rehetrarehetra izay ahafahantsika mikirakira azy. DVD izy ity ary baiboly eno iny. Izany hoe raha ohatra ianao ka tena manana fahasarotana amin'ny famakiana na tsy somary tsy dia manana fotoana loatra amin'ny famakiana dia azonao alefa amin'ny ordinateur na amin'ny alalan'ny lecteur ao amin'ny tokantrano. Izy ity dia afaka manome fahafaham-pony rehetra izay liana ifanerasera amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ahoana ny lalana efa nizorany sy ny tantarany? 1970 nanao tsenam-boky voalohany dia ny amin'ny esplanade Analakely raha tonga namangy teto ny sambo Doulos na ilay sambo mpivary boky tety an'izao tontolo izao. Ka raha tonga tao Tomasina io sambo io dia napakatra ny bokiny teto Antananarivo ary dia nanao tsenam-boky voalohany teo amin'ny esplanade Analakely tamin'ny 1970 ary mbola nisy fanolony teo tamin'ny 1970 dia miantona kely tao rony izy dia io 1970 io izy vao teto Antananarivo ary dia mifanisy amin'izay ny vanim-potoana manokana izay malihana ny fotoana telo ambin'ny folo sy roa arivo ity dia ny 70 amby zato taona nandraiketana ny teny malagasy amin'ny soratra latina. 70 amby zato taona nandraiketana ny teny malagasy amin'ny soratra latina. Talohan'izay dia efa ny soratra ihany teto Madagasikara nampiasaina dia ny sorabe na ny teny malagasy soratana amin'ny soratra arabo ary fantatsika eo amin'ny tantara fa Andrianampoinimerina napakatra ireo anakara avy any Pompeno mba hampianatra taty ary dia azo lazaina hoe fomba fanoratra ofisialy zany satria ny fifanekena malagasy britannika ka volana oktobra 1770 dia sorabelona noroatana azy. Sorabelona noroatana azy. Izany milazany hoe soratra efa nampiasana ofisialy. Nefa rehefa tonga ny fotoana hoe andikana ny baiboly nanokafana sekoly ary nivoizana ny tontolo ny soratra rehetra dia mifampidinika ny mpanjaka sy ny missionnaire ny amin'ny hoe aiza tsara inona ny mahamety ny amin'izay anoratana ity teny malagasy ity dia namoaka bidra damaray 20 marsa 1390 fa ny soratra latina no anoratana ny teny malagasy ka manomboka teo zany ny ezaka fanoratana sy ny fampiasana ny soratra latina tany amin'ny sekoly ka mifandikana baiboly teo amin'ny fanaovan-javatra rehetrarehetra na varotra na hira na endrika maro samihafa ilana ny soratra dia manjary miova izany. Misy ihany koa ny hafatra nataon'ireo solitena avy amin'ny ministera tamin'izany. Avril no andro maneran-tany ho an'ny boky sy ny zolim-pamonina dia ny anatona ny boky amin'ny vahoaka. Dia izay tena tanterahanareo nandritra izay valitaonako dia filoran'ny fisaomana manokana na hoe tompoko. Manarak'izany ny teny ianao mikasika hoe voalohany ny ministera nanome fanampiana nalohana ny etsika toy izao. Marina tokoa izany satria ao anatiny efa natanterahana ny fiarah-miasa ny fanjakana sy ny 3P moa zany le filazantsika azy ao anatin'izay politika zay zany ny ministera ka nareo zany moa zany ny fantatra amin'izy dia arabaina nareo. Fahatelo manarak'izany dia tiako ihany koa zany ny mampafantatra antsika rehetra fa efa mivoaka soamantsara zany zao efa nahazo numéro zany le décret ny politika mikasika ny boky eto Madagasikara. Anandrapeo samy midera anandramanitra ireo mpanakanto samy matsiaro anandramanitra nahoana tokony tsy ilaina izao zavatra risy tamaso rehetra izao
numenaza sy ny volina itrizay tena mendrika azy tsara kokoa ny fozay mino azy eo koa ny vava efa nanaky azy no miara-mitera azo eriana aveo fiderana ihany fiderana trany no eo ambavana manandrapeo samy midera anandra manitra reo mpanakanto samy matsiaro anandra manitra nahoana toko motsilaina ry zao zavatra risita masoretry zao nomenaja sy ny volina itrizay tena mendrika azy tsara kokoa ny fozay mino azy eo koa ny vava efa nanaky azy no miara-mitera azo eriana aveo fiderana ihany fiderana trany no eo ambavana tsara kokoa ny fozay mino azy eo koa ny vava efa nanaky azy no miara-mitera azo eriana aveo fiderana ihany fiderana trany no eo ambavana dia izay indray no fandaharantsika tamin'ny ty maraina ity mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany izay fandaharana izay ary mametraka ny veloma mandrapi-piaona sy mandrapitafy indray maniriny eo aminao minirina an'ito izao raha sitrapony tompo veloma tompoko